Amafisina ary mitohatra ny fiaramiasa eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana miaraka amin'ireo mpiara miombon'antoka amin'ny fampandrosoana ny famokarana eo amin'ny lafin'ny fambolena sy ny fiompiana eto Madagasikara. Nisy ny dinikasa fifanakaloza-kevitra nandritry ny fitsidiana ara-pomba fanajana nataon'izy ireo tamin'ny andriamatoa minisitry ny fambolena sy ny fiompiana ka nafahana nametrahana ireo paikady izay ho atao lahara-pahamehana ahatratrarana ny viana ho amin'ny fahavitantena ara-tsakafo. Mahakasika ny fiaramiasa amin'ny FIDA dia niarahana nodinina ny fomba fiatrehana ny haitany any amin'ny faritra atsimo ary ny fiovaovan'ny toetry ny andro misy amin'izao izay miantraika betsaka eo amin'ny famokarana. Dia ny amin'ny jerena hoe inona no azo atao mba isiny fanarenana malaky ary indrindra ny fampandrosoana maharitra ny any amin'ny faritra atsimo voan'ny io haintany nitarika ny kere io fa de manatentsika fa ity anankiray izay nangatahana fanampiana ary nivalian'ny FIDA ty hoe hodiniana mba ho tanteraka ary tsy ho ela satria toy ny heverina hoe action rapide ezaka malaky aingana ary hitondra n'izay hoe tsika amahana ny fotsotry ny olona iafahana miatrika tsara an'izany hoe raha misy indray sanatsiny haintany. Ny fampizaran'ny ezaka vita tamin'ny fanamafisana ny fiatrehana amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro izay mety anakorotana ny fambolena ihany koa izay niarahana tamin'ny USAID hitondra vahaolana maika hoy ny minisitra ka ezaka lehibe ny amenoana ireo bankin-tsakafo ary ny fanovana ny famokarana mahatanty ny haintany. Fanamafisana ny résilience amin'ny faritra atsimo iny zany hoe mba hanana fahaizana miatrika an'ireny choc climatique na fiovaovan'ny toetrandro toy ny haintany reny na inona zany ny zavatra hafa mety koa mety ho zavatra hafa ihany koa mety hoe somary anakorotana ny seapam-piariana fambolena indrindraindrindra dia misy tetikasa ataon'zareo entin'zareo sady mijery izy zany amin'ny hoe inona vahaolana maika aloha amin'ilay hoe urgence ary mijery ihany koa izy ny fampandrosoana maharitra développement durable amin'izao izy dia mbola hiara-iasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka hafa amin'ilay fitondrana an'izay anjara birikiny amin'ny hoe sakafo entina ary ny akamaroan'izy ireo zany hoentiny dia ny ampemba sy ny milina ny ampemba sy ny mba ahafahany manohana n'ilay ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao hamerina ilay fampidirana n'ilay fambolena ampemba izay matanty kokoa ny haintany noho ny voly hafa dia raha sanatsika mbola misy indray toy ireny ny ainatsika mafy reny mba tsy hoe hiandry andreo ampemba izay entin'ireo mpiara-miombon'antoka mpanampy toy ireny sika fa hoe tsika mihitsy mamokatra azy aleo anatin'izay ezaka izay dia ezaka ihany koa tsika amin'ireo tetikasa izay hifanampy amintsika isika ny hamokatra sy hameno an'ireo banque alimentaire ireo. Ny ao tamin'ny andriamatoa minisitra ihany koa nisy olo-tena maharitry ny trika eto Madagasikara mitoy ny fanampariahana ny teknika papri manerana ny Madagasikara ary hivelatra bebe kokoa ny fiaramiasa amin'ny fitrandrahana ny lemaka PC23 ao aloatra mangoro ho fampitomboana ny famokaram-bary hatrany. Mba maro amintsika mahalala azy zay mbola izy toy ny arezahana mihitsy ny anaparika an'izany tetikasa teknika avy amin'ny papri zany raha Madagasikara satria tena hita hoe anisan'ny manara-penitra ary azona vokany tsara amin'ny fambolem-bary fa ankoatran'io dia misy ireo tetikasa izay ataony ihany koa zao ny any amin'ny laka loatra ny amin'ny ataontsika hoe PC23 izay fanajariana ny lemaka ao ary efa toerana ngezabe anisan'ny sompotra ray lehibe eto Madagasikara ny any amin'ny faritra ny laka loatra iny dia namaly ihany koa izy ireo ary zay dia anisan'ny vaovao mahafaly. Misy toerana ambolem-bary lehibe anankiray atao hoe mahariva eo amin'ny 3,000 hektara eo izay vinavinaina hanomboana anaovana ny fanadihadihana ny étude voalohany zany ty taona ty dia io dia ny famaliny hoe mba ho fandraisana anjara briky amin'ireo ezaka hanatsarana ny hoe 100,000 hektara ny tenen'ny fitraopéré hatratrarantsika amin'ny fahavitantenara sakafo.
nanao fitsidiana ara-pomba fanajana n'Andriamatoa minisitra ihany koa Ramatoa ambasador ny Repoblikan'ny Chine. Noresahana ny fanatsarana ny vary safiotra ary ny mety ho fanapariahana an'io masomboly io eto Madagasikara. Avy amin'ny ambassade de Chine ary Ramatoa ambassadeur mihitsy no tonga teo dinika ny amin'izay fiarah-miasantsika ny gouvernementantsika malagasy sy ny gouvernementa sinoa. Izay indrindra no isan'ny dinika itao hoe tsy maintsy mba tsy isian'izany fiankinan-doha zany dia eto Madagasikara eto toerana ary amin'ny faritra Mangoro iny no natanterahana sinan'izany toerana lehibe amokarana masomboly ny ry hybride io ary tsy hoe anatin'izao fanaran'izao hoe nisy ireo namantsika havantsika sinoa ihany no amokatra azy fa anao an'ilay fampitana ny teknôlôjia ary fametrahana rehefa anatin'izany fanarahana zany hoe anatin'izao taona tokony efa tafita daholo ny fahaiza manontra ny ara teknika amin'izany ary afaka isika ihany amin'izay ny teknisiantsika mpikarikotsika no andray an-tanana an'izany tetikasa zany dia amin'izany rehefa any orina any dia itsika ihany no amokatra an'ilay masomboly hybride